Ampifaliana tompo-kilasy tompovavy no iara-panatsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Honneur TV manaraka mivantana ihany koa amin'ny onjapeo Honneur Radio 100.6 FM mandeha mivantana ihany koa tsika amin'ny 24 heures mada sy ny lasas info amin'izao alahady maraina izao mivantana ny fandaharantsika izay viverina afa hitondrana amintsika ny vaovao maika amin'izao raharam-pirenena miazakazaka izao mifandraika be indrindra amin'ny ady hevitra ho an'ny candidat rotonta hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny 7 volana desambra ho avy zao ny alarobia zany fa ilay fasafasy kosa dia ny oalina zany no vinavinaina ao natanterahana an'izay na izanatra zany izy nefa dia manambavao tsika izay tsara tsy maintsy ho ampitaina amintsika rehetra izay mpiray-tanindrazana miaraka amiketo ny namana Toky Benjamina izay hiaraka amakafaka sy hanome vaovao maika ihany koa ho antsika rehetra miaraba namana Toky Benjamina. Miaraba tsika mpijery sy mpiaino rehetrarehetra dia miarabanao ihany koa gasikara feny soa atao anatin'ity fandarana maika moa izy ity satria raha ny fandaram-potoana eto amin'ny Honneur TV na amin'ny Honneur Radio rehefa lahady sala am'izao dia tsy tokony fandarana sala am'izao zany no rahantsika eto saingy noho izay vaovao maika zay makasy indrindra ny raharam-pirenena dia natao ity fandaharana ity ampahafantarana antsika hoe inona no zava-misy eto amin'ny firenena am'izao andro vitsivitsy mialoha ny anatotosana ny fifidianana izao ary ny tena zava-dehibe dia hoe raha riva isan'ilay fionana zany fandroana na fasefase ho an'ny candidat rotonta dia Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana zay zany no antom-pisiny ity fandarana manokana ity maika moa zany manokana sady maika ampahafantarana antsika mpijery sy mpieno amin'ny zao indray ny zava-misy sy ny fivoarany toetra raha makasika an'izay resaka fifidianana filoham-pirenena zay. Toky Benjamina ny vinavina dia ralina zany no tanterahana etsy amin'ny fahita lavim-pirenena sy ny radio nasionaly izay fandarana fifanatrehana mivantana eo amin'ny candidat Marc Ravalomanana larana fa 520 sy ny candidat Andry Rajoelina larana fa 320 izay ny zava-misy raha ny fampitambavao avy amin'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana dia ralina no tanterahana izay raha ny sity nyty voameram-pirenena maleo tena misahana fifidianana nisy nyty Toky Benjamina dia manana zo hitondra mpanatrika hatrany amin'ny 720 isa ny candidat anankiray hiatrika an'izay fifanatrehana na fasafasa hitondrana amin'ny vinanasa sy ny programa izay ny mahamaika n'izao fandaharana izao ny mahamaika n'izao vaovao zao dia ny fahafantarantsika teto amin'ny fahitalavitra Toky Benjamina fa na ray taratasy omaly alina asabotsy ny candidat Marc Ravalomanana laharana fa 520 fa tsy afaka hitondra olona na iray aza anatrika n'ity débat na fasafasy ity izany hoe na ny mpiambina aza dia tsy afaka manatrika izany fa tsy misy afa-tsy Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ary ireo mpanao gazety anankiroa no ao anatin'ilay efitrano anatanterahana ny débat ity zany lay taratasy zay aseho amitsika mahakasika an'izay débat zay taratasy avy amin'ny CENI na ny voameram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana fa amin'ny anarany ORTM ihany koa zany taratasy zany zany hoe ny onjapeo sy ny fahitalavitra nasionaly mampafantatra ny candidat Marc Ravalomanana fa dia tsy azo ny atao zany ny mitondra mpanotrona na pomba azy na ihany koa mpiambina azy ao anatin'ny ady hevitra izay totosaina raha riva namana Toky Benjamina izay hitondratsika famakafakana hitondratsika fanohikevitra. Ny zava-nisy moa zany dia ny alakamisy lasa teo nisy ny fivoriana zany zay niarahany solotenan'ny candidat niaraka tamin'ny teo anivon'ny CENI hoe ahoana no andaminana nyo ady hevitra anio arivo io satria ny rahantsika nahita zany fa somary tsy de lamina ny tamin'ny lahady heriny zany izay resaka ady hevitra izay dia tonga tao moa zany raha matory Nara Kotomanga ny solotenan'ny candidat larana fa 320
de nisy ny solotena ny candidat larina fatimy amby roapolo niaraka tamin'ny seni de zao zany ny tapaka tao anatin'ny fivoriana tamin'ny alakamisy io atao huis-clos zany na hoe tsy azony rehetrarehetra atrehana ilay fivoriana fa afaka mitondra olona 7 amby roapolo araky ny teneninao teo ny candidat zany hoe assistance zany reo dia ino zany le hoe mipetraka zany ny candidat mifanatrika de le mpanao gazety zany eo ampovoany eo dia olona 7 amby roapolo zany ny avy amin'ny candidat numéro 13 7 amby roapolo ny avy amin'ny candidat numéro 25 zay zany nitapaka tamin'ny lakamisy nandritra ny fivoriana tamin'ny lakamisy io dia ny solotena ny candidat numéro 13 zany raha matory narakotomanga nangataka an'izay hoe ataovy huis-clos io fivoriana io dia rehefa nandeko moa zany nadevitra hoe satria manahirana lay mitondra le tablette sala amin'ny nataon'Andriamatoa Rajoelina miaraka amin'ny kit oreillette dia nyteny koa zany taty amin'ny ilany 4 hoe rehefa tsy zay ary dia aza saina mitondra document koa zany mitovy amin'ilay sara taditsika tsara nisan'ilay courbe nentin'ny candidat Marc Ravalomanana nandritra n'ilay fiaonana voalohany de tsy azo atao koa zany ny mitondra document ohatran'ireny fa de hoe taratasy fotsy sy stylo zay zany no entina ao anatin'io débat io zay zany nitapaka tamin'ny alakamisy natreha ny solotenan'ny candidat Rototo nataony ny seni tonga am'izay no maly ariva tonga iny taratasy zay nalefa ny seni iny avy eo amin'ny sampana serasera ao nivon'ny seni averitsika io ngamba le taratasy fa le taratasy ndray zany dia milaza fa olona 5 zany no azo entin'ny candidat tsirairay avy io olona 5 io ndray na io zany garde du corps na mety hoe vadin'ilay candidat fa ireo olona 5 reo ndray zany de tsy manao an'ilay assistance fa ny candidat Rotota ihany zany no mifanatrika eo zany ao anatiny dia ny mpanao gazety ny ORTM dia ny candidat zany Marc Ravalomanana sy any Rajoelina afaka aseho atsika eo lay taratasy zany afataratsika azy tsara hoe inona marina moa zany ny tena zava-misy ao anatin'izy ity dia ireto solotena 5 reto zany manatra an'le candidat fotsiny any amin'ilay toerana zay anaovana n'lay débat dia midina ary zaraina salle mihitsy hoe ao amin'ny premier étage na deuxième étage zay ny candidat mpanona ny candidat fatelo ambiny folo dia ao amin'ny deuxième étage ny mpanona ny candidat laharana fatimy amby roapolo dia any amin'ny troisième étage ireo candidat anankiroa sy le mpanao gazety anankiroa zay ndray zany nitapaka zavatra ty tsika resahana voalohany ao anatin'izay de hoe lasa misy tendance zany le ao anivon'ny seni ao anatin'le izy satria ny zavatra tapaka tamin'ny lakamisy de mazava tsara olona 7 amby roapolo ato 7 amby roapolo amin'ny andany 7 amby roapolo amin'ny ankilany manao lay assistance ny atao hoe assistance zany dia manatrika mihitsy an'ilay débat zany ane ny fanao sahala amin'ireny fifidianana filoam-pirenena amerikana reny eo ny républicaine de eo ny démocrate de eo mipanatrika azy eo de miteny eo ngia Donald Trump de miteny eo Hillary Clinton dia manatrika zay le hoe assistance de zay zany nitapaka atao hoe asina assistance ity raharaha ty rehefa nivoaka ndray anefa rehefa napaha-kevitra avy amin'ny seni zay tsy fantatra hoe fanapaha-kevitra avy aiza moa zany na tonga zay fa tsy tapaka tao anatin'ny fivoriana tao anatin'izay de hoe lasa misy partialité zany lasa mitongilana zany le seni lasa misy tendance makany amin'ny hoe sahala amin'ny hoe zay teneniny lay mpomba ny candidat larina fatelo ambiny folo no ekena satria ny mpanohana ny candidat fatelo ambiny folo raha matory narakotomanga no nangataka ny hoe ataovy huis-clos io de aza sina assistance mitapaka atao amin'ny fivoriana misy 7 amby roapolo manao le assistance tonga ny omaly ariva tsisy assistance olona 5 no afaka miaraka amin'ny candidat iray ary reo olona 5 reo dia tsy miakatra ao amin'le toerana anaovana le débat fa mijanona nyray deuxième étage nyray troisième étage ka zay ny manahirana ao anatin'izy ity zay ma hoe mamaika zany an'le izy hoe inona no antony moa zany mahatonga ny seni andray an'izany fanapaha-kevitra unilatéral zany satria ny fivoriana de nazava araky nyresahako teo ka mitongilana zany raha zao fijery zao tahaka ny efa hita moa zany hatram'izay hoe BDP ny fandikan-dalàna sy ny faute nataon'ny candidat larina fatelo ambiny folo na hatrany amin'ny pré-campagne nandritra ny campagne nandritra ny fifidianany fa tsy niteniny teo anivony seny de zao ndray tena hita porofo mibaribary fa ilay fanapaha-kevitra lay fangatahana zay nataondra matao rinarakotomanga ity ny valiana ty ary tapoka be androany tsika lahady anaovana le débat maly ariva ny tonga le taratasy hoe
ity ndray zany noho izy olona dimy ihany zany ka manahirana zany toedraraha zany a na manakasikara fenso milaza isika fa miandany ny seni miandany ny seni ao anatin'izao raharam-pirenena sy raharam-pifidianana izao satria inona ny antony namana tokom-pienjamina mazava be ny fanohikevritsika ao anatin'ity famakafaka am'ity fa satria ve rehefa tsy navela nytondra orety nakasika ho isika le atao amin'ny sofina zany iandro rajoelona fa satria ve tsy navela nytondra telefona izay angalany sy papa ao anatin'ny adevitra izany manko de ahitantsika hoe ity filopirenena andeha ataontsika hoe ho filopirenena satria ray amin'izy mirahalahy toko benjamina no filopirenena amin'ny afaka ray volana noho izany zany inona ny zavatra mety hitranga satria ve tsy misy mamesy papa ao anaty adevitra le andro rajoelona satria tsy afaka mitondra andreo fitaovana zay noentiny tany amin'ny adevitra fiodinana voalohany dia atao an'izao zany ilaya deba zay ho tanterahana rariva ny antony mampatonga atsika manao an'izao vaovao maiky zao dia manaitra ny sain'ny tompona ndraiky tsika toko benjamina satria tsy azo eken'ny saina izany atao hoe fiandanina na ihany koa fitongolana ny vomera pirenena ary ny tena zava-dehibe de hoe mahaleo tena ny atao hoe mahaleo tena zany de tsy miandany na amin'ny andaniny tsy miandany na amin'ny akilany ny zavatra misy manko de zao toko benjamina izany atao hoe filopireneny zany dia mila mahay miatrika ny vahoaka ary ho santatra n'lay fiatrehan'ny vahoaka dia io deba io zany mila mahay misedra vahoaka ny kandida andro rajoelona ke toko benjamina nandritra ny adevitra tam'lady rehefa miteny dia misy mitehaka rehefa miteny ravalomanana de misy mitehaka fa rehefa misy tsy mety amin'ny mpanotrona de mety misy miorakoraka na tsy fantatro de izay le tsy zaka ny kandida andro rajoelona ka nanaova nytery vaimanta tamin'ny seni hoe tsy mety aminay io fa rehefa tsy navela mitondra orieta rehefa tsy navela nytondra kasika sy tsy navela nytondra an'le telefona zay angalako an'le spapa de noho izany io kandida mpifaninana amikio ihany kio na mpifanandrana amikio ihany kio de tsy afaka mitondra olona izay zany no anengatsika ny adevitra hoe aiza ho aiza ilay fahaleovatena n'lay seni aiza ho aiza ilay fanarandalana ataon'ny seni satria ilay fivorina ny rahana tamin'ny kandida tamin'ny lakamisy ene dia ofisielle ary solotena ny kandida anakiroa ka isika zany de mamametra-panontaniana ao anatin'izao adevitra zao hoe fa maninona omaly asabotsy vo misy taratasy tampoka eto moa de mandeha mihitsy ny resaka fa hoe misy karazana décision unilatéral zany ao anatin'lay fanapaha-kevitra itsika aloha tsy mahafantatra hoe iza nandray an'le fanapaha-kevitra fa ny fantatritsika de hoe ny seni zany izay nampiona ny kandida rotonta ka izay tokony tapaka tao no hoarana ary ny tena mampalahelo de zao amy officiel anazy nge toko benjamina de raha mijery ny sitiny seni ianao manaraka anay am'izao fotoana zao na ihany ko ianao zay mieno ny fandarana amin'ny onjam-peo am'izao fotoana zao de afaka mijery am'zany ny site fa mbola tsy niovany ao amin'ny site tsika miresaky zao fa hoe afaka mitondra mpanotrona misy afita am'roapolo ny kandida zay hiatrika an'ity zavatra ty ka ny fanontaniana aperakitsika de hoe miandany ny seni fa maninona ary ny seni ny mandany misy olona ve izay everiny seni fa namany am'reto kandida reto fa maninona ny seni no tsy mahaleo tena izany fanontaniana zany no aperakitsika ao anatin'izao adevitra zao na manatoko benjamina ary ny tena mampalahelo ary ny tena mampiferinayna mihitsy de ny hoe anao ahoana zany no mety amohan'ny seni ny voka-pividianana izay vonjy maika am'ty fihodinana faharoa zay totosaitsika amin'ny fasivy ambe folo ny volana desambra ty satria dia hitanao zany fa matahotra hiatrika an'le vahoaka zany ny kandida andro rajoelona na tianao na tsy tianao ny kandida andro rajoelona de nanana solotena rahamato rina izay rina rakotomanga izay ny solotena azy tao anatin'izay fionana tamin'ny lakamisy zay na manatoko benjamina tena miova mihitsy zany asa moa ny teknisiany hoe afaka averina lay décision farany zany zay nataony seni omaly ariva de aleo rahantsika mahita eo amin'ny écran io zany zay de décision farany zay hoe io zany lay décision farany zany hoe miova mihitsy zany tam'le fivorina tsisy fivorina io fa tonga de hoe ity ndray ny tapaka zay avy aty amin'ny senia makasika an'io débat télévisé io ary tapoka be
ka ny zava-misy zany zao vaovao farany de hoe ny komity mpanoana zany ny marikaravalmanana na ny K25 dia nilaza fa nandefa taratasy any amin'ny CNI hoe aleo mba hijanona amin'ilay nivoriana fa milaka misy zay ny fanarana ary zay koa ny lozika fa ity décision ty ne zany hoe unilatéral la pression avy azy andray na tonga an'io fa hoe aleo hijanona amin'le afaka mitondra an'izay olona 7 lay CNI mpanao gazety moa zany de fa tsisy tafiditra ao tamin'ny voalohany 10 minitra ihany ray zany no afaka alainy mpanao gazety hafa velan'ny ORTM ny azany tsy azoko na Madagasikara fenitso fa hoe fa maninona zany no amoronana polémika be deabe ao anatin'ity débat ty satria hoe misy tsy mazaka adihevitra ny candidat anankiray satria hoe zany misy hoe tsy mazaka ny mety hoe orakoraka sy ny sisa dia zay tiany atao hoe zany no atao tsy tokony fomba fanao foana zany débat zany ary misy assistance naiza toerana ahitanao fifidianana filoham-pirenena hoe face à face roa sisa no miatrika lizy fa hita zany na zany fa maninona ny atsika no asarotina be ohatra zany ty io zany tokony CNI tonga de nametraka hoe io de face à face afaka mitondra ianareo mpanotrina sinsisa fanao ane zany tsy tokony nisy polémika be zany ao manodidina ny tiraraha ty fanono hoe ny candidat Andry Rajoelina dia tsy de masamy sy vahoaka tsy mazaka dihevitra tsy mazaka mety tabataba sy ny tehaka etsakilany satria tsy mety aminy zay de tereny le CNI de avoko ny CNI manaraka an'le izy le fanapaka-hevitra teo hoe tsisy fivoriana fa fanapaka-hevitra sala dikan'iny zany de sala aminy hoe manaika le teny Ramatoa Rinara Kotomanga zay avy amin'ny mpanoana ny candidat Andry Rajoelina tamin'ny lakamisy zay ny dikan'iny satria izy no ny teny hoe aleo atao huis-clos de tsy asiana mpanatrika tsy misy assistance fa nitapaka atao zany de 7 no assistance ny candidat ray 7 ray fa ity zany de tena hoe huis-clos tokoa satria na reto 5 zay mpanaraka ny candidat reto ary de tsy afaka manatrika zany eo am'le efitrano zay anaovana ny adihevitra fa ny ray amin'ny 2e étage ny ray 3e étage hitanao lasa ohatrany hoe le CNI mihitsy zany makasarotra mialatsiny antarake manasarotra fiainana ao anatin'le izy nefa lizy zavatra fanao zany ka ho hitatsika eo moa zany no valy tenin'ny CNI makasika zay fangatahany mpanoana ny candidat marikaravalmanana zay hoe aleo hijanona am'le 7 ary zay koa ny lozika satria zay no nivoriana zay ny tabaky ny be sy ny maro zay no amin'ny site ny CNI zay no officiel fa ity voatonga ty mbola tonga maly arivo tsy haindray hoe manahoana indray ny fandehany io za te hitodika kely amin'ny CNI na manatoky Benjamina satria ny CNI zany no afokafoko zao fifidianana zao ary miandraondra ny CNI avokoa ireo mpanara-baovao ireo mpanara-maso ny fifidianana fa indrindra le vahoaka malagasy ity dia karazana mpamoaka kely teo atoko ty na manatoko Benjamina ny fa 17 ny volana novambra lasa teo ngambany raha tsy diso ny fitadidiako ingany mba tsy ho diso namoany CNI ny fivalim-pifidianana vonjy maika nisy mpikambana anankiray tamin'ny CNI ingany maraina an'io sabotsy maraina nandoalika sisany tsy nataony nangataka tamin'ireo mpikambana maritra ao anatin'ny CNI ny teny hoe aza voaka io fifidianana io valim-pifidianana vonjy maika io fa tezitra mafy mihitsy ny inga Andry Rajoelina any zay mety aminy ngano atao zay mety aminy ngano atao ary no fantaniana apetraksika toko Benjamina de hoe fa manino ny Andry Rajoelina ny tezitra ary no fantaniana faharoa de zao tezitra amin'iza i Andry Rajoelina raha tezitra amin'iza i Andry Rajoelina izany hoe misy ekipa ny Andry Rajoelina ve zany ao anatin'ity rafitra manokana rafitra maleo tena izay ikarakara ny fifidianana ity tadidio fa fitokoisana no napetraka ny vahoaka malagasy tamin'ny CNI ary de miantso ny CNI mba hiverina amin'izao fanapahakeviny zao fanapahakevitra izay tsy officiel unilatéral raha nyvatonga farany eto amiko eto sao de hoe to ohatrany hoe nisy fivoriana hony zany misy fivoriana nanapahana niny le hoe 10 ray no mandeha fa fivoriana omaly fantatra tsara ny candidat lana fa 20 nisy ny faradoboka nataony tany Antsirabe nisy ny faradoboka nataony teto Antananarivo dia omaly maraina zany vao naray antso ny teo niviny K25 hoe misy fivoriana ndray zany anovanan'io any resaka débat io débat télévisé ny amo zany tiako ametrahana azy hoe tsy tokony misy polémique zany fanga izy ty hoe capriceny zany ve tsy maintsy hoarahana eto satria tezitra izy de aza voaka aloha mivoaka mpifidianana satria tezitra satria tsy mety aminy de hoe atao huis-clos aloha satria zany ve lasa ohatrany hoe mianta ohatrany hoe mbola zaza be fiantana hoe mena mofana de atsinana an'io fa solo chocolat
de tonga ny chocolat ty ataovy chocolat blanc fotsy fa aza atao chocolat noir tsy zazakely sy atao fanahin-jaza sala am'zany zany fitondrana ny firenena raha-pirenena le ary ma zava-dehibe an'izy ity de filopirenena le resantsika eto ary filopirenena ho fidiny io ary io filopirenena zay ho fidiny io de hitantana Madagasikara mandritra ny 5 taona be zao tsy kilalao reny raha-pirenena tsy kilalao ny fifidianana filopirenena ary ny zava-misy izay hitondratsika ao anatin'izao ady hevitra zao ao aminatina loha hevitra mifandraiky am'izay ihany saingy mety ho tapany faharoa diany hoe ny zava-misy eto Madagasikara amitsika mifampiresaky zao fa 9 ny volana desambra isika io alahady maraina mivantana ny fandaratsika de mazava be mihitsy fa miandrandra ady hevitra ny vahoaka malagasy rariva miandrandra fifidianana le vahoaka malagasy fidinana faharoa amin'ny alarbi ho avy zao fanamariako fotsiny atonga ihany moa zany ny vaovao ny isika ihany tena rano faniriny le mpanona ny candidat larina fa telo amby folo zany sy andra rajoelina de tsy asiny ho débat io satria nininona lazaitsika de nahafantarana ny tena hoe kapasiteany sy ny fomba fisainany ary ny zavatra eritreretina atao eto am'ty Madagasikara ty ny adevitra voalohany zavatra efandraisantsika tao anatin'ny famakafakanaatao amin'njapeo hoe nininona lazaina perdant izy tao anatin'ny perdant izy de tsy nininona zany na ny lafiny resaka hoe na ny formany ny endrika ilay débat tamin'ny lahady zany hoe ny fitsatsaingo ka tsy manaja ray aman-dreny mandainga dia efa resy izy ny fond de efa resy izy satria ndrasantsika teo ny azy ny andrasana aminy fanazavana ny programmany ny azy sy folisanjatony famelezana ny marakaravalimanana dia tsy te hiditra am'izay tsony izy zany tsy te hiditra am'izay hoe sody ndray hoe inona reny no ho problème ndray am'ty débat andehan'ny faharoa ty de ny angavo mafy mihitsy zany zareo hoe sody mba tsy azo atao re sody mba tsy afaka manatrika an'le débat zahay de vao may ianao very am'y katesise eo ndray satria ny olona rehetra ny miandry an'zany resaka débat zany ary eo ny afantarana ny kapasité hoe ohatry ny ahoana zany ny fahafahanao mitondra firenena ohatry ny ahoana ny fahafahanao miatrika adevitra satria fitondrana firenena zany tsy anjasa ka seni moa zany teny hoe aleo atao lay débat zay no ataoko hoe lasa ohatrany hoe caprice ny olona ray ve sy aitraitra ny olona ray no animbana nyty fireneny ity ka ny débat tompokoa rehefa tsy anao zany izy de fa azy ndray zay fa ny débat tokony mandeha ny comité moa zany manoana ny marakaravalimanana dia mbola manamafy fa aleo hijanona am'le 7 lay assistance zany lay na le fanatrehana an'ity adevitra ity ho hitantsika eo ny fivoarana iny satria moa raha ariva mbola misy ny avant débat zany ny brief sy ny débrief an'lay débat rariva miaraka amin'ny fitalavitra maromaro ny Sky One ny Honor TV ny AZ ny ABC sy ny Dreamina de vola tsy maintsy ho resahana ao anatin'le fandarana melofa ivadika lavitsy zavatra hafa isika makasika an'izay satria raha ny zava-nisy omaly zany rehefa vita lay etsika zay natao ny K25 te tsy mamasina dia misy zavatra tena ohatrany hoe manahirana zany mitranga eto am'ty fireneny ity masoko zao ny nahita teo analakely tokotokony teo am tamin'ny 4 ora sasany na am'5 ora latsaka teo mandeha zany lay mpanao fampielezakevitra ny rava avy any mamasina ny pomba ny marakaravalimanana de mandalo amin'iny soa rano akaiky ny bulletin ramarsone iny dia avery aloha akaiky ny lapan'ny tanàna de efa misy mitondra ny sary ny andra rajoelina de mandeha moa le hira fanetana ny K25 le hoe inde moa ny titre le hira teo le hoe mpanangana fatsy mpandrava andao iaraka ifidy iny hirany izy zany dia mandray zareo le saina sy le lambahoany de lay affichage ny andrajoela de atorotora ry am'le olona ao anatin'le tomobile zany de misy koa mandeha tongotra de ohatrany hoe miantsy zany hoe reto zay reto de atory de mandeha lira de sady mandino banana le lalan'le tomobile dia eo aloha eo de le sary ny andra rajoelina zany no alefa dia nyreto moa zany mandeha ihany sady mitanjozotra manao an'le fampelezakevitra ka ny zavatra sala am'zany ny fandranitana zay ataony ny pomban'Andriamatoa Andry Rajoelina de efa be loatra efa tranga firy zay na io fidinana voalohany na io fidinana faharoa gasikara fenisoa tena teny apasika teny ara ho ary atsika eo moa ny sary fa de tena misy olona voatoraka vato de maratra
tsy vaovao marina zany resantsika zany hoe zao nitranga hoe io raha tsika amy sary io mandalo le mpomban'andriamatoa Marc Ravalomanana dia avy ny mpomban'andriamatoa Andry Rajoelina manao fiantsina hitanao reo zao iny zao le mitondra n'lay sary ny candidat fadimbarolo de endrasandry zareo eo mihitsy endrasandry zareo eo mihitsy le izy dia zao ny fiantsina zany zay atao ka le izy zany manahirana iny zao mitondra zany olona manao t-shirt Marc Ravalomanana avenina monjy an'lay faradoboka teny Mahamasina de endrasandry zareo amy sisin-dalana sala am'zao de orakorana de ampisehoana tena hoe miomana ary ty koa zavatra anankiray hitako arahandeha azo ny kanja be Mahamasina jereo tsika am'zao raha iazo ny kanja be Mahamasina de iny amin'ny partiny zao zany zavatra mitranga zao iny amy parti any Sénat miny de misy ankizy kely manao akanjo ny Andry Rajoelina maromaro reny ankizy kely le mpangataka reny dia mandalo zany ianao ka vao misy mitondra ny sary Marc Ravalomanana de avy ny teny ratsy avy ny fanopana sy fanivaivana an'le candidat izay zany ny zavatra nitranga iny ny sarotsy azitsika lavina mbola betsaka koa na hita maso zany ary ny tenako de vavolombelona ny zavatra nitranga teo Soarano hoe mandalo lay mpanona ny candidat larana 520 de retsy mandrangitra zany ka manahirana zany toetsainy zany na Madagasikara feniso zany ve zany ny toetsaina hita izana anreto mpanoana ny Andry Rajoelina reto mitovy am'le zavatra nyteneny ny teny amin'ny ariana hoe tsika tsy maintsy mandresy miaraka amiko tsy maintsy mandresy fa nga izy ty tereko masakoatra amin'ny voalobotsy ary tena tarika mitonga hatrany amina fifampikasia tanana mihitsy la izy satria misy koa ny olona tsy mazaka satria mba olombelona ihany koa ny le olona de mety tsy mazaka ka okare hoajanony zany ve zany satria moa mpitarika ihany no hoarahany aty ambany ianao zao raha namonjy ny teny Mahamasina na ny fivoahana nyo kanja be Mahamasina de tena mifanaja ny olona ndao nareo mandeha tena mifanaja na ny tao anatin'le kanja fa ianao ve raha mindro hoe raha ny mpanohana ny Andry Rajoelina ve manao fihetsiketsehana anatina nasamreny ao anaty fivoahana tsy sakoroka be eo ary mino fa zay ny tsy nanaovany teny amy Coliseum satria fantany zany ny toetsainy ny mpanaraka azy zay nitovy aminy tia barofo anonga-panjakana zay ny imazina Andriamatoa Andry Rajoelina asiara feniso ny zavatra tiatsika horesana ao anatin'izao famakafakan'izao toko Benjamina de ny hoe karazana fampiororona karazana antsojay karazana fandrangitana izany no ataony candidat Andry Rajoelina sy ny mpomba azy mazava be le fanoharana noentana teo fa zay ataony lohany ihany nge no ataony mpanaradia azy ary zay endrika hoentiny lohany ihany no ataony ny mpomban'azy noho izany ilay hipetraka ho filoham-pirenena ve de miendrika sala am'zany ny fomba hitezany ny mpomban'azy ka io no atao ihany no hita ary mazava be ntsika toko Benjamina hoe raha ohatra ka olona ohatry zany ve de imendrika hitantana ny Madagasikara olona ohatry zany ve de imendrika ampirainy malagasy ny olona ohatry zany ve dia mendrika ny oray aman-dreny eto amin'ny firenena tena dotam-piainaka raha matoa vakiloha zany nataony mpomba ny candidat Andry Rajoelina satria ve manana ny frean'le olona satria ve manana ny olona hotoanany ka mifanohatra amy tena dia ilana vaniny vonoana ary miteraka vakiloha sala am'zany tsy vao omaly zany fa hatrany amy fiodinana voaloha araka nambaranao toe toko Benjamina de efa nisy an'zany ny mpomba ny candidat ny Rado Ravalomanana ny ponga ny candidat Marc Ravalomanana be de be no tratran'ty karazana fandrangitana karazana famonona karazana ataotsika hoe fiantsina zay hoentiny candidat Andry Rajoelina sy ny ekipan'ty ka na tiatsika na tsy tiatsika zany de tsy maintsy miresaky tsika ao anatin'izao famakafakan'izao namana toko Benjamina hoe sala amina hoana mariny ny fomba hitantanany ty Madagasikara ty izany toetsainy zany ve mafeny ny fepetra mafiloham-pirenena na ho an'ireo mpanaradia azy na ho an'ireo misy mpanaradia ny candidat Andry Rajoelina nge tetsy amy ministera ny mponiny tsy vao elak'io mpiasan'ny ministera amy tokony de tonga de hoe satria anay ny pouvoir izany lay toetsaina izay ampianariny Andry Rajoelina ho an'ny mpomban'azy ao anatin'le izy ka misy sarin'le olona vakiloha ve ato teknisiana zao
io hitantsika itsika tsy hoe miteny tsy misy pirofo a isika ihany ko zany tsy hoe mandainga ary isika ihany ko tsy hoe mamorona fa io amy sary io raha mato zay vaky loha asa vokatry mitoraka ave sa hoe salaminy ahoana ka izay no momba niny sarotry raha mato vaky loha iny a fa de mazava be zany resaka tytsika oentina toko benjamina satria tena mampalahelo le toetsaina e zay entina hitantanana n'le fifidianana isy le raharaha-pirenena am'izao fotoana zao za mba te hitarika an'le ady hevitra kely momba an'izay atao hoe toetsaina zay toko benjamina satria tsika moa lahady ny andro lahady maraina lahady andro tsara ama kristianina moa ny tena tsika kristianina dia mametraka hoe ny andro alahady dia andro fanomezam-boninahitra an'andriamanitra any amin'ny fiangonana sy ny toerana maro samihafa ny kandida marika rahavalomanana de lahady ny andro a nandeha mivavaka na mime voninahitra an'andriamanitra fa ny vaovao voaray atsika eto be de be zany le olona mitaraina noho ny fanakorontanana zay ataon'ny andro rajoela sy ny ekipany am'izao fotoana zao fa hoe manao karina valina eraky ny tanàna eny amin'ny hopitaly ary ny tena mampalahelo de manoloana ny fiangonana mandeha le karina valina toko benjamina mivazavaza mandeha ny hira ataotsika tsetratritra tsiarotry za sala mitsabora mahi any zay fanamarian'zay hoe zany angamba tsy mety hoe voarakitra ao anaty lalàna saingy hoe ilay fahatongava-ntsaina ny zavatra hitatsika aloha ny kandida andro rajoelona tsy nanao faradoboka aloha atreto tsika amresaky zao ny rariva sy ny rapitso ny tsy fantaritsika fa atreto aloha tsy nanao faradoboka ny antony zay tsy fantaritsika aloha fa tsy haiko hoe banky ve salany le vola fa dia maninona ny olona mivavaka ny korotanina mikarina valina za zany mba te hisarika ny saitsika mpifidy ihany ko e ao anatin' zao ady hevitra zao hoe mba jereo ihany le olona manana fahendreny mba jereo ihany le olona mamanana ny fanajana ny hafa ny kandida marika rahavalomanana manaja tena mandeha mivavaka ny ankilany etsy manan-korotana ny hafa zay mandeha mivavaka toko benjamina ya ny hafa fotsiny zany no sady amara-paranazy sika hoe tsy misy olona na iray aza mahazo tombotsoa amina resaka fikorotanana na ady na fampiatsiana na manangam-pahavalo ao anatin'nyity fividianana ity na mieritreritra ny anao anresaka ady-poko eto am'ity fireneny ity ary tadidiko foana eto le tenin'andriamatoa andro rajoelona tamin'ny fanontaniana tam'le fasiafasy hoe ianao ve manaiky an'izay voka-pifidianana ho avy eo tsy namaly izy ny marikarahavalomanana tsy namaly izy nytokodina nahitsy tsara ny marikarahavalomanana hoe ye manaiky aho ozy fa ny azy tsy namaly izy dikan'izay zany de zao raha vo tsy izy zany no lany eo ny tsy lany eo raha tsy izy zany no lany eo dia anahirana eto am'ity fireneny ity fa ngako moa tsy maintsy izy ny lany ny olona koa nefa betsaka na Madagasikara ny tonga saina ao anatin'ity fampanantenana pokaty sy zavatra maniditsidina utopie sy zahatra superficiel be de be resahany ty refa manao propagande fa be koa ny olona ny tonga saina ka maraparanatsika azy ny hoe reny zao maly te tsy mamasina dia nahitana grenady ndreny eto amikanja be mamasina tonga atao zany reo mpandio satria isy rugby ao androany zay karakarainy analamaga rugby sy ny Madagasikara tafaray de io zao hitatsika amy sary io nahitana grenady to amy tianja beany mamasina grenady saika ho atao inona ndray zany io saika nanao vaninona sy fa tsy mipoka zany le izy fa io mbola mihidy tsara io to amy tianja be mamasina ka manahirana zany tsy tokony reny resaka fifidianana no ndeha ampisarabazana tsika ary tsika tokony asa mijery hoe Andriamatoa marika rahavalomanana raha noteny de ametraka an'izany atao hoe fampihavana ampireneny zany fa raha ny zavatra ataon'ity andro rajoelona sy mpanaradia azy ity ne de tsy mieritreritra afa tsy mieritreritra an'izany fampihavana ampireneny zany zavatra hafa mihitsy ny ao andohany io ary mety politika mihitsy rehefa zany mety zavatra hitranga hoe zay tsy mpanohana azy zany sy zay tsy niaraka taminy de fomba fiteny moa izy fomba fiatsika hoe ka zay no anahirana eto amy firenena maizy tsika mifidy de maizy tsika mijery tsara hoe ahoana ny itondrana nyity fireneny ity olona taky ny ahoana no apetraka amin'ny fitondrana nyity fireneny ity zay nga mafara misy moa ny vaovao somary orasy kely le grenady vetina manatoko benjamina fa zao zany le zavatra ady hevitra tiako entina kely hoe
androany marainy iny no hitany mpamafa sy mikarakara ary ny antso moa zany ny mpitandro ny filaminana araka nahitantsika azy am'sary teo asa averinkenga misaly le teknisianna ny misy an'lay mpitandro ny filaminana zay nanao ny fanadiadina zany makasika an'ty grenady ty rotraka vonina sary de hoalefatsika kely inona ny zavatra tiatsika ho resana zany ao anatin'le izy reo le mpitandro ny filaminana reo manao fanadiadina tsika hoa tsy miteny tsy misy profo hoe fa io maraina io zany eo amin'ny kianjabeny mamasina inona ny zavatra nitranga teny mamasina omaly toko benjamina nisy faradoboka zay nataony kandida mary karavalomana no teny zay ny maly fa izy io moa tsy fantatritsika hoe omaly napetraka ave sa tamin'ny alina sa androany tokoa ary ny androany dia misy an'lay etsika zay fanatanjahantena rugby iarana amin'ny Madagasikara tafaray de nyfantanina tiako apetraka zany toko benjamina ao anatiny zao fa makafaka an'zao de hoe fa saika ao apoka ave zany ity grenady ty raha saika ao apoka izy de napoka ovina omaly tao anatin'le faradoboka ave raha ohatra ka omaly tao anatin'le faradoboka de misy karazana endrika fampirorona sy filambaniny izay atao mazava be niza de afaka manao analizy hoe raha ny mpomba mary karavalomana aloha tsy ametsaka grenady ho an'ny mpomba anazy satria faradoboka le izy iresaka ndray tsika hoe androany raha ohatra ka androany ary nieritriretina napoka ty grenady ty dia nole etsika rugby ve zay aminona ny zanaky ny malagasy sa nole hoe Madagasikara tafaray izay fantatritsika fa mbola rajonany filohany zany de rehefa miresaky tsika hoe mbola rajona de fantatrao le zava-misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao toko benjamina ny fanenjehana ny atsozay ny asarnement zay atao amin'izany mpandraraha zany izay everina fa mety manana ny fijeriny amin'ny raharam-pirenena sy manana ny fahitany ny kandida zay miatrika ny fiodinana faharoa ka inona le tanjona iza nanao anazy raha natao de fa maninona inona lay everina fa ho tombony ho azony olona izay manao andre ny asa fampiororona fanakorotanana Madagasikara anatina kiondalana farany tsy nge zao tsy manana fatsarapiso izy fampelezakevitra toko benjamina amy laribiny fividianana ny talatsika dia misy nylay fisentona kely izay makaina zany vahoaka malagasy ka zay ny fantanina apetraky tsika ianareo vahoaka malagasy manaraka anay de tena miantso anareo zay fotoany zao anovaitsika ny Madagasikara fotoana ihany ko zao afahatsika manao an'lay ataotsika hoe fanapaha-kevitra izay everina anovana ny ty Madagasikara ty PDB no ohatra noentina imrahalahy tamin'izao vaovao maika vaovao manokana no entina tamina fahitalavitra na onjapeo na ny 24 heures madasy na sasinfo zao mba ahafahanao mahatsapy mba ahafahanao mandinika mba ahafahanao ihany ko mahafantatra zany hoe iza marina ny olona tokony hovidiko iza marina no manana ny fahendrena iza marina no manana an'lay ataotsika hoe fepetra mafeno no mafilopirenena fa makafakana zay noetitsika tamin'ity alahady marainy ty mba ahafahatsika misaintsaina an'izay ho avy ny Madagasikara zay ka dia no resantsika teo ilay ady hevitra ho hitatsika mora riva fa mbola fotoany zao iverenana fanapaha-kevitra ho an'ny seny mahakasika an'ity tranga zay niseho marina iverina fa tampotampoka omaly sabotsy ty fotoany zao zay ahafahany vahoaka malagasy nge mahafantatra an'ireo kandida izay everiny fa tena hitondra azy iny ady hevitra iny nge dia manampy an'lay vahoaka malagasy amin'ny safitiny amin'ny latsabato zay ho ataony be de be ny karazana everitsika hoe analizy na fait zay mety atsapahan'le mpifity hoe sala amina hoana marina ity kandida ty rehefa miatrika ady hevitra sala amina hoana marina ny programme anazy zay hoentiny ty kandida ty ka ny ady hevitra sala am'ireny dia ahafahany vahoaka malagasy no saitsaina ny latsabato zay ho ataony amin'ny alaribia ho avy zao izay ndresadresaka tsika na misy vaovao moa zany zay milatsaka eto hoe sary zany ao anatina tambajotra serasera hoe le etsika zany zay ataony kandida fahatelo ambiny folo de tena manelingelina tanteraka aloha zany resaka fifamoivoy zany am'izao fotoany zao dia manahirana izy mbola lefatsika io zay sary zay rehefa aveo fa ho ty aseho anareo ty zany lay fanambarana avy amin'ny K25 ny amin'ny hoe aleo iverina am'lay
adyhevitra ny fampivoriana tamin'ny alakamisy any lay fanaovana le débat ity moa zany hoe tsika nyresaka CNI teo fa rehefa mandeha teo zany ny fanadihadiana samihafa de hoe ny filoha lefitry ny CNI zany ny tena isan'ny ao ambadiky io zavatra io de matoty Rirakotonarivo ny tena isan'ny ao ambadiky izay décision unilatérale noraisiny CNI mahakasika ny débat zay raha efa voninao zany sary mahakasika ty fanambarana zay nataony K25 itya dia alefatsika zany milaza hoe zay zany dia mba mieritreritra zany ary milaza amin'ny CNI fa ilay tapaka tamin'ny lakamisy zany no tokony ho alefa no tokony ho arana zany hoe le 7 zany le mpanatrika fa ny ankoatr'izay resahako teo lay sary zany zay alefa tamin'ny Facebook de mandeha le carnaval de misy karazana ohatrany hoe olotsotra mitondra kalaky eo alohan'ny le carnaval basy io resahako io olotsotra alefa namana moa zany manao fanamiana sivily dia io izy io zany no mitazona le kalakinikov ka tsy fantatra hoe seoko anao namana gasikara fensoka manahirana zany ny tranganjavatra sala am'zany hoe basy avy aiza no afahany mitazona an'io eo alohan'lay fiara raha mbola tsy vonona moa zany sary dia miantso kely toko Benjamina ny filohan'ny CNI fotoana ihany ko zao mila isehoany fotoana zao mila anovan'ny fanambarana fotoana zao ilazany zany le zava-misy raha ohatra ka be ny filoha lefitry ny CNI de matoty Rirakotonarivo zany no manapa-kevitra fa nanao an'ity décision ty revo amitentsika hoe unilatéral zany hoe fanapa-kevitra mitokana fa tsy ny manokana fa tsy ny arahana tamin'ny mpikambana ao anatin'ilay CNI dia tokony mba jereny zany Andriamato filohan'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fividianana miteneny ianao satria andraikitrao zany ianao numéro 1 ianao ao anatin'izao zava-misy eto Madagasikara zao ianao numéro 1 eo anivony ity voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fividianana ity ka za de miantso miteneny ianao milaza ianao avoe ny hevitrao zany ao anatin'izao raha misy zao fa efa navaiza moa ny ananany filoha lefitra zany manao an'izany zavatra zany sa efa tena nirahana nanapaka le izy le zavatra misy mantsy de tena mampafantatra atsika mpiaino fa be de be mihitsy ilay karazana tsy fanaran-dalàna zany atao ao anatin'le fividianana mba hierovana tombotsoa an'olona manokana mba hierovana tombotsoa an'olona manokana ao anatin'izao fihodinana faharoa izay candidat ho filoham-pirenena zao ka mazava be ny adihevitra zay ny hoe tsika mazava be ny adihevitra sy ny famakafakana zay ny hoe tsika teto andao asa efa vona ve teknisiana ilay fanambarana avy amin'ny komity manohana ny candidat Marc Ravalomanana mangataka zany amin'ny CNI mba amerina an'lay ataotsika hoe fanampaha-kevitra zay nirahana tamin'ny lakamisy lasa teo ity le fanambarana ty mazava be mihitsy ao anatin'izany zavatra zany manao soni eo ny tompona andraikitra voalohany ary mazava be ilay fanambarany tena somarytsika ataotsika mazava tsara angamba na namana teknisiana ilay fanambarana mba ahitany any atokantrano mety zao mba ahafahatsika zany mampafantatra am'le olona hoe mba mangataka izahay fa ny fanapaha-kevitra zay nraisina nandritra ny fivoriana zay nataony alakamisy ny lasa teo no raisina zany ao anatiny itya débat zay ho toto-saina rahariva etsy amy TVM ty zay zany mahakasika an'iny ka dia andrasatsika moa zany no toeny fa io nanao an'io fangatana io ny teo anivon'ny K25 hoe mba aleo zany le fivoriana tamin'ny alakamisy no arahana satria ity fanapaha-kevitra manokana zay ndraisin'ny filoha lefitry ny CNI ty Rirakotonarivo ty dia manahirana ihany satria fantatra mihitsy zany zao hoe misy partialité fiandanina ary misy tendance any hoe mitongilana makany am'ilay candidat larina fahatelo ambin'ny folo ity filoha lefitry ny CNI ity amanaparanatsika azy ny teny ateo hoe be de be zany no mitaraina am'ilay fanelingelenana ny fifamoivoizana zay atao am'izao andro alahady zao ny olona alahady mba mila repos ny olona alahady mety mivavaka ianao erak'ilo lalana mitsoka souffle mampaneno anjombona mampaneno
ina moa zany zava-maneno mafy dia miteraka fanelingelenany zay fa lay nyresahako teo hoe misy zany teny amin'ny faritra Analakely iny dia mandeha lay mitondra sonorisation zany an'ny mpanoana ny kandalana fahatelo ambin'ny folo dia misy olotsotra zany mitondra basy kalaknikov eo aloha tena mahagaga zany mahagaga zany hoe iza moa zany olona mitondra ny basy io de basy ho atao inona io izy hitantsika tsara amin'ny sary iza zany olona io zay mpisava lalana ve sa sécurité ve sa inona an'le candidat larina fahatelo ambin'ny folo de mitondra kalaky ho atao inona dia zao zany de felika fampiororona koa ne zany zao hitifirana aniza ilay kalaky ka manahirana ny zava-misy raha riva moa zany araka efa ndresatsika dia mbola misy le fandarana manokana zany mialohan'lay hoe avant mialohan'lay adevitra de misy koa ny aorinany adevitra eny arana amin'ny fitalavitra namana nisan'izany Skyone ny ABC ny AZ ny Dreamin ny Honor TV mazava ho azy eo any koa ny Lasa Info sy ny 24 heures mada zay nga Madagasikara fensoana marana antsika nyty vaovao maika sy manokana ity am'izao andro lahady zao raha misy moa ny vaovao dia izahana trany ny ampita azy amintsika eto raha misy zay fivoarany vaovao izay misaotra anao naritra ny jery sy ny haino any amin'ny raha lahy teto dia makasitraka anao trany tsy misaraka amin'ny Honor TV mametraka ny mandrapitafa vetivety indray ary toko lasoko vavy.